fa anisan'ny mampiahiahy an'ireo mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny hoavin'izy ireo taorina ny fandaniana ny lalàna mahakasika ny sata manokana ho an'ny tanàna Antananarivo izay nametraka ny commune ny Boriboritany enina eto anivon'ny renivohitry Madagasikara izany. Mahakasika io indrindra nitondra fanampanazavana sy ny tsara ho fantatra ny avy eo anivon'ny ministera ny atitany. Tsy maintsy isy ny fandaminana petraka momba ny fitsinjarana ny fananany commune na ara-pitaovana na ara-kolona hoy ny ministeran'ny atitany. Ny voamera manokana izay tarihan'ny ministeran'ny atitany miaraka amin'ny ministeran'ny vola sy ny tetipolo ary ministera hafa no hamaritra izany hoy ny tompon'andraikitra. Henonay tokoa ny ahiahin'ireo mpiara-miasa eo anivon'ny commune ambonivohitra Antananarivo. Tianay avy eto anivon'ny ministeran'ny atitany fa ny manao fanambarana mazava fa tsy misy tokony ampiahiahy ny mpiasa eo anivon'ny commune ambonivohitra Antananarivo. Ny antony dia zao, voalohany indrindra efa voalaza ny lalàna io fa hisy ny fananganana vaomiera manokana izay ho tarihiny ministeran'ny atitany, ahitana ny ministeran'ny tetibola sy ny vola, ahitana ireo ministera isan-tsokajiny izay hanao ny fandaminana ny fitsinjarana ny fananany commune Antananarivo izay mety ho aparitaka amin'ireo commune ny Boriboritany. Izany hoe ny fananana resahana eto dia na ny fananana ara-pitaovana na ny olona. Raha 503 ny isan'ny mpandraharaha mpiasa eo anivon'ny commune Antananarivo amin'izao fotoana izao, amin'izao sata mifehy azy zao 500 amin'ireo ihany no miparitaka amin'ny arrondissement N. Raha ho tanterahana ty lalàna vaovao ty dia tokony hifamadika satria ny 700 ny vola miditra ho an'ny commune Antananarivo dia hiparitaka any amin'ny commune arrondissement N. Ny 300 ny Makao amin'ny commune ambonivohitra Antananarivo Foibe. Noho izany ny 700 ny mpiara-miasa koa zany dia tokony hiparitaka any amin'ny arrondissement commune d'arrondissement N. Zany hoe raha 300 ny ao Analakely amin'izao fotoana izao 500 ny any amin'ny arrondissement N dia tokony hifamadika. Ny 300 ny tokony hiparitaka, zany hoe 500 isaky ny arrondissement ary ny 500 ny tokony sisa hijanona ao amin'ny commune Antananarivo. Ny amin'ny lafiny vola indray tsy misy tokony mampanahy hoe voalova ny karama satria raha ohatra ka voaloha ny karama hatramin'izao dia tsy misy antony tokony hanahinany hoe tsy ho voaloha raha pitso raha mipetraka io sata vaovao io satria ny vola miditra amin'ny Antananarivo hatramin'izay ihany ange ny vola hiditra amin'ny Antananarivo ary mbola hiampy fanampiana manokana ary subvention spéciale. Momba nisan'ny commune indray 700 ny commune vaovao napetraka raha toka 720 fangatana voarainy teo anivon'ny ministeran'ny atitany. Raha tambatra dia mahatratra 7,9% ny commune manerana Madagasikara.